Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Manatra ny araby indray tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fandaharana sarobidin'ny fahasalamana. Ho an'ny androany dia hidirantsika misimisy kokoa ny fomba fitsaboana ny goatra izay tsy mitovy raha eo amin'ny olona anankiroa samy voan'izay aretina izay tsy mitovy ny fomba fitsaboana arakaraky ny antony sy ny tranga. Mahazo ilay olona tsirairay avy ny fomba fitsaboana ary mety hahafaty mihitsy raha sanatrika tsy mifanaraka amin'izay antony mahatonga ny goatra izay ny fomba fitsaboana ny goatra mahazo ny olona roa samihafa dia arao indray ny fanadihadiana sy fanazavana hoentin'ny mpitsabo ato anatin'ny fandaharantsika ahafahana mahafantatra izay torolalana rehetra mahakasika ny fitsaboana ny goatra izay. Fitomboan'ny glande thyroïde eo amin'ny tenda no antsoina hoe goitre. Faly miarabantsika rehetra indray ny resantsika androany dia ny atao hoe goitre. Efa maro moa zany no resadresaka goitre fa misy zavatra kely tiako ampisaivina atsika vahoaka zany. Amin'ny ankapobeny moa zany matetika ny goitre moa zany dia ilay hoe misy fifitosana eto amin'ny ambany tenda. Maro tsika no misy an'izany betsaka kokoa zany moa ny vehivavy noho ny lehilahy ary matetika izy io misy karazana fianakaviana betsabetsaka kokoa ny ao amin'ny sinitsareo. Araka ny fanoentina tato anatin'ny fandaharana dia maromaro ny antony mahatonga azy. Voatonona manokana ny tsy fahampian'ny iode, eo ihany koa nefa ny antony hafa. Ny antony mahatonga azy moa zany maromaro, tsy tena iresaka koa zany mikasika an'izay antony izay, nefa na zany izy misy vitsivitsy aloha tena ho resahako ohatra amin'ny toerana misy hoe mipetraka zany tsika amin'ny toerana izay kelikely iode, izay ny antony mahatonga ny fanjakana izay hoe nanao ny iode ho anatin'ny sira. Dia anisany ao anatin'izany ihany koa misy ihany koa ny facteur izay hoe vehivavy be voka na ny olona mifoka sigara fa anisany ihany koa nefa dia ilay le hoe misy auto-immune moa zany fitentsika anazy ohatran'le maladie de base moa fiten'ilay dokotera na misy karazany maromaro. Misy ndraiky koa ny sasany azo avy amina indraindray na voan'ny grippe kely ary infection zany, infection virale dia iny no nanakorotana ny inflammation nakeo amin'ny glande thyroïde dia nahatonga an'ilay goitre. Tsy voatery ho mivonto be vao marina fa voan'ny goitre ny olona iray. Mety ho tsy misy fambara ivelany aza izany indraindray. Araka le tentsika teo moa zany dia indraindray mivonto be le tenda na indraindray mivonto kely na indraindray raha tena tsy hita akory ary le izy fa noho ny toetra hafa tety ivelany no nantony nampatonga ny dokotera nanao an'ilay indication hanao echo any tenda dia teo no nahitana an'ilay izy satria araka ny fantatra tokoa dia ny glande thyroïde manko dia glande anankiray mpamorona hormone izay mikitika ny organe rehetra ny vatana hatrany anatin'ny loha, any amin'ny fo, eny amin'ny lalan-drà, eny amin'ny fitomboana.
La polyclinique d'Ilaf est un centre hospitalier à la pointe de la technologie dont la vocation est d'offrir aux Malagasy une prise en charge complète et efficace. Déployée sur 3 sites, Ilaf, Tanzimbat et Beorirk, la polyclinique tend à se rapprocher toujours plus des familles. Depuis sa création en 1995, la clinique n'a pas cessé d'investir dans les ressources humaines et dans les technologies de pointe, sans oublier la recherche. Polyclinique d'Ilaf, votre santé, notre priorité. Na izany za mety hisy ny fambara hafa miseho eo amin'ny vatany sy eo amin'ny toetra. Ny fisehoany zany zao akoatran'ilay le fiteniko telo hoe misy mivoto kely ny tenda dia mety ohatra fotsiny aza hoe indraindray somary mahatsiaro ohatran'ny hoe misy mibahana rehefa mitelona na indraindray ohatran'ny hoe mahatsiaro hoe ohatran'ny tsy tena mahazo aina tsara asiposipotra na indraindray ny fomba ny tena no lasa miova noho ny teo aloha araka le tenentsika teo hoe za zany ohatra hoe lehilahy normal tsara fa rehefa aveo lasa ramedameda, lasa nengezangeza, lasa nenatavitavy amin'ny fotoana fohy dia lasa rehefa manao raisonnement dia somary miadana be dia na rehefa miresadresaka amin'ny vady ara na eo akaikinao ny vadinao dia ohatrany tsy taitaitra loatra, ohatrany ramoramora fa tsy ny afambarany daholo zany ny na samy voan'ny goatra zany olona roa samihafa tsy voatery mitovy ny fitsaboana azy ireo. Amin'ny ankapobeny ny tena tianay ho resana zany dia ny hoe zay rehetra mivoto tenda na le atao hoe goatra zany dia matetika atambarantsika malagasy hoe ray daholo reo satria araka le tenantsika teo misy antony maromaro, misy koa moa sasany moa tena hoe tena cancer mihitsiny fa vitsy moa zany reny sotran'Andriamanitra fa le ny tena tiana hiaviana tiana ho resahana amintsika zany dia isika rehetra mba tsy hanao fitsaboana mitovy satria araka le tenantsika teo hoe misy antony maro ny mampatonga an'ilay goatra. Anjaran'ny mpitsabo no manao fizaham-pahasalamana sy mampanao fitarafana. Misy diagnostic différentiel maromaro ka zay mivotenda rehetra aloha dia tsara manantona dokotera. Dia reto avy zany ny fomba fijerevana anazy mba amin'izay mba fantarintsika vahoaka. Voalohany aloha mety hoe hitsapa an'ilay tenda na itsika olona antsika rehetra ny hatrany zany mitsapa dia manao mitelona rora dia hita hoe misy mivoto ny ilany na ny ilany na izy anankiroa mihitsiny. Rehefa ohatra zany ka tsy hitany amin'ilay tsapaina indray izy dia manao an'ilay atao hoe échographie thyroïdienne na échographie cervicale. Arakaraka ny valin'ny fitiliana na analyse ampanaovan'ny mpitsabo no hamaritana ny antony mahatonga ilay goatra sy haingany ny fitsaboana. Dia mijery eo indray zany ny dokotera dia amin'iny moa zany misy karazany roa lehibe ny tenen'ny dokotera mpanao azy hoe na nodule na inflammation générale. Io zany nodule na hoe goitre multinodulaire na le hoe inflammation générale le araka le tenentsika telo hoe base d'eau. Misy anarany maro be moa zany fa ray malaza indray moa zany ny base d'eau. Dia reo roa reo zao dia efa samy hafa amin'ny fitsaboana azy. Ka manentana antsika tsany rehefa mivoto tenda zany dia tsy ampitovy fanafody hohanina fa anatona dokotera aloha dia anatona toerana fitsaboana anao an'ilay le zany tsapa aloha dia aveo dia le manao an'le échographie dia rehefa aveo misy analyse na raha ihany koa. Le analyse na raha indray zany ny tena jerena moa zany dia izay le hoe TSH et T3 T4 dia mbola afaka toizana ihany koa zany satria mbola afaka amin'ny koa le manao an'ilay atao hoe scintigraphie.
mety ho mamokatra tsirom-panentana be loatra ny glande thyroïde ka mahatonga ny antsoina hoe hyperthyroïdie. Mety ho mifanohitra amin'izay ihany koa nefa no miseho. Izany hoe mety ho tsy ampy ny tsirom-panentana vokariny ka mahatonga ny antsoina hoe hypothyroïdie. Miteraka goitre avokoa ireo tranga roa ireo. Dia rehefa avy eo amin'izay misy hoe goitre manao mamokatra be loatra le glande thyroïdien. Dia zay natao hoe hyperthyroïdie. Dia misy nay le hoe mamokatra normal ihany izy, zay natao hoe euthyroïdie. Dia misy nay le hoe miadana indray ny fiasana, zay natao hoe hypothyroïdie. Dia misy fanafody amen'ny dokotera maromaro. Dia iny zany le tena ho afarana amintsika hoe misy zao zany ny akabeazan'ny malagasy moa zany araka le hoe mety hoe fahefa mividy kely dia fanafody nohan'ny dadatoa zay le hyperthyroïdie niaraka taminy, zany hoe ambony be zany ny fiasany. Ho an'ilay nenitoa anankiray zay misy goitre fa hypothyroïdie zay tena mifanohitra vao mainka ary izy namono an'ilay anankiray indray. Ka zay manko zany nisy nitranga teto aminay, dia zay no nahatonga anay hanao an'izao fandaharana izao. Ireto ny fambara raha toa ka hyperthyroïdie no mahatonga ny goitre eo amin'ny olona iray. Ty misy fomba kely fotsiny angambany aloha mba hamantarantsika ny vahoaka zany hoe sady misy an'ilay goitre izy fa hyperthyroïdie ny asehony. Dia matetika le olona le hoe hyperthyroïdie zany dia mety ho tsembotsemboka izy, mety manana fihetsika kitaitay bombony izy, mailailaka be izy rehefa miresaka na rehefa miteny na rehefa manao zavatra na rehefa mandeha. Mety indraindray izy rehefa makao amin'ny WC izy dia vetivety kely, indraindray mety manao tachycardie izy, indraindray mety misy fiakaran-kely ny tension, indraindray raha ohatra ka manao examen izy dia mora latsaka pipi moa zany raha ohatra ka mitaitra. Mailailaka be zany olona io, sady misy goitre izy dia fanafody misy fanafody mifanandrify an'izay. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Nous pouvons vous assister pour des interventions d'urgence dans le cas d'un malaise ou d'un accident dans la rue, à domicile ou sur le lieu de travail. Au moindre ennui de santé, appelez le numéro Indigo 215, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Ireto kosa izany raha toa ka hypothyroïdie no mahazo azy. Dia misy indray zany ilay le hoe misy goitre izy sady manao hypothyroïdie. Indraindray izy io zany somary rehefa mandeha izy dia miadakadany. Rehefa miteny izy dia ohatran'ireny olona miteny miadana ohatra malefaka be. Rehefa manao zavatra izy dia miadana be izy manao zavatra. Rehefa makany amin'ny WC izy dia mety atsasakadiny na adiny ray izy ao ihany, na le tentsika hoe constipé. Ary reny olona reny ndray koa dia fanafody mifanohatra tamin'ilay anankiray teo no amen'ny dokotera azy. Noho ireo antony tsy mitovy ireo, tsy azo ifandimbiasana ny fanafody fitsaboana ho an'ny olona samihafa na samy voan'ny goitre ary izy ireo. Mahafaty ny fihinanana fanafody fahatany hitsaboana ny goitre. Ka noho izany manentana antsika hatrany zany, araka fantatsika teo zany ny goitre zany na hoe fivotosan'ilay glande thyroïdien teo dia misy karazany be da be aloha ny ahatonga azy. Dia rehefa misy karazany be da be araka le tenintsika teo hoe maromaro teo dia misy fanafody mifanaraka amin'iny. Fa rehefa avy eo koa rehefa mamorona n'ilay hormone thyroïdien indray izy dia misy le hoe hyperthyroïdie
dia misy fanafody mifanaraka amin'izy iny. Le hypothyroïdie misy fanafody mifanaraka amin'izy iny, ary reo fanafody anakireo mifanohatra ilay izy, ka dia manentana antsika hatrany zany mba tsy anao an'izay indrindra rehefa amin'ireny aretin'ny goitre ireny hoe fanafodiny dadato no hoan'le anankiray, fa raha tsy hoe efa nandalo an'ilay dokotera dia efa nanao an'ilay analyse maromaro sy efa fantatra hoe goitre miaraka amin'ny hyperthyroïdite na goitre miaraka amin'ny hypothyroïdite na goitre le misy anarany maromaro ilay teneniko teo, dia manentana antsika hatrany zany satria tena mety hamono ny fihinanana fanafody samihafa mifanohatra nefa ny fambarany dia ray ihany dia samy mivoto tenda eto, ka dia manentana antsika hatrany. Raha misy fanontaniana moa zany tsika dia afaka manantona ny dokotera izay akaikitsika rehetra, satria ampahany ihany izay andresahako zay, nefa mety mbola misy ny mety mahaliana anareo mikasika ny olona voan'ny goitre na mikasika ny olona voan'ny hyperthyroïdie na mikasika ny olona voan'ny hypothyroïdie, ka dia misaotra antsika hatrany. Arak'izay fanazavana anarahantsika teo zay mila fitandremana ny fitsaboana ny goitre, samy hafa hoy mpitsabo ny fomba fitsaboana ny goitre arakarak'izay antony mahatonga azy izay. Tsy tokony ho zatra an'izay fomba ataontsika malagasy zay hoe voan'ny goitre ianina tatsy ambadika dia ny fanafody ny tsaboana iny olona tratra iny koa no alaitsika tahaka na alaitsika mihitsy aza indraindray ny ampanafodiny iny olona iny hitsaboana olon-kafa izay tratra ny goitre ihany koa. Tokony hitandremana izay fomba ratsy dia ratsy izay satria mety ho tonga any amin'ny fahafatesan'ilay olona raha toa ka tsy mifanaraka ny antony mahatonga ny goitre eo amin'ny olona iray sy ny fitsaboana atao amin'izay olona izay. Antenainay fanotondra soantsika indray ny fisafidianana ny lohahevitra tamin'ity androany ity iny lohahevitra vaovao mihitsy toy ny mahazatra noentina aminao ato anatin'ny fiarahantsika ny fandaharana sarobidin'ny fahasalamana moa izany amin'ny herin'ny anio toy izao amin'ny andro mahazatra sy amin'ny ora mahazatra. Mandra-pitafy indray. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.